Falmeravantsika rehetra aminaran'i Jesosy Tompo amin'ity androany ity dia manonona fetana ny Tompo amintsika. Fa indray androany afaka mbola hifampizara aminao dia mino manokana fa isasan'ny Tompo foana ny anatinao any. Amen. Sotra masina milaza hoe mandra-pantitra reo dia mbola trotroky foana nareo. Ny afatra Andriamanitra dia ozy izy hoe afaro ozy izy lay notrotrona hatrany amboaka. La inona? Ianao zany manana heritreritra ao anatin'le izy hoe tamin'ny fotoana ohatran'izao nahita an'i Jesosy, fiainako mbola tsisy an'i Jesosy. Nefa inona ny ambaran'ilay Jesosy izay lazainao io? Efa notrotrony hatrany amboaka ianao. Ianao mbola tsy nahalala azy dia efa notrotrony. Ianao voateraka mbola tsy mahafantatra ninina, mbola tao anatin'ny adalanao, mbola tao anatin'ny zay rehetra eritreretinao hoe tsy mendrika sisy. Tsika mantsy rehefa converti dia mahay aza vocabulaire zany. Fa fony ianao mbola tsy mendrika lavitra dia efa nataon'inona? Notrotrony. Amen. Ozy ny teny Paoly zay hoe tsika ozy izy tamin'ny fotoan'andro mbola tsy nahalala akory, mbola tsy nahafantatra ninina dia efa nitantanany. Maika fa ankehitriny ozy izy. Azonao zay? Maika fa ankehitriny. Zay mahatonga antsika hoe manatona an'Andriamanitra foana. Zay mahatonga antsika hoe mitady foana. Satria manino ny fony mbola tsy nahalala azy, fony mbola nanohatra azy ary isika. No efa notrotrony. Maika fa ankehitriny efa ho aminy. Dia androany amino fa hitrotro anao indray izy. Ampahiresika kely namanao hitrotro anao indray izy hoe androany. Ijery sotra masina ary tsika. Korinthiana voalohany Korinthiana faharoa toko fahaenina. Dia vakitsika ny andininy fafolo. Korinthiana faharoa toko fahaenina andininy fafolo no andeha ho vakitsika. Toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy Tompo. Tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva. Tahaka ny malahelo nefa mampanakarena ny maro. Tahaka ny tsy manana na de kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Amen. Androany tsika iresaka an'ilay filazantsara mampanakarena. Ilay filazantsara maninona? Ity filazantsara ho resantsika androany ity zany tsy évangile de prospérité fa évangile de richesse. Ny prospérité mantsiny dia fahombiazana, fa ny richesse fananan-karena. Dia izay fananan-karena zay ty ambaran'ny Paoly ty hoe tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva. Zany hoe atao mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ampalahelo olombelona, fa le olombelona mijanona ho faly mandrakariva. Tahaka ny malahelo, tsy mitovy le malahelo voalohany, le ampalahelovina sy malahelo, fa le malahelo faharoa tahaka ny mahantra nefa mampanakarena ny maro. Ary tahaka ny tsy manana na de kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra. Nisy fotoana, tsy hoe nisy fotoana moa zany fa tantaraiko aminao kely hoe ohatrany ahoana ny fiainako zany taloha. Za zany anisan'ny olona izay tena isorako an'Andriamanitra indrindra. Fa ny aina tao anatina vanim-potoana tsara. Hitako hoe tena nomeny tombotombotsoa be mihitsy ako hoe raha nandray ny famonjena aho dia tany anatina fikambanana zay mbola niazo na fampianarana tsy misy kilema, tsy mbola vily ho amin'ny havia sy ny amin'ny havanana. Dia raha nandray famonjena tsy tao anatina tontolo-potoana anankiray izay efa niely be ny lay atao hoe évangile de prospérité. Fa mbola tao anatina vanim-potoana mbola madio ny fon'ny olona sy ny sain'ny olona. Ny fandehan'izy io mantsy ho an'ny teto Madagasikara manokana dia
teo amin'ny taona 2000 teo eo a. Teto a Madagasikara zany nisy fanompoana ny roborobo be anankitelo teo eo raha tsy diso a. De reo telo reo no namokatra ny olona mpitory teny izay hitantsika ankehitriny. De nisy le tao Behoririka, nisy ny tany amin'ny cercle cheminot le toerana fotsiny zany ny tononoko. De zay mahafantatra zay tsy mahafantatra tsy mahafantatra. Nisy teo Behoririka teo amin'ny Ranomaimbo teo, de nisy tany amin'ny cercle cheminot nanao fivoriana, de nisy le anay le roa teo moa zany fiangonana fa le anay fikambanana. De rehefa alarobia atoandro ohatr'izao le fikambanana misy anay io a, de ao Ambalavoa Isotry no manao FJKM Ambalavoa Isotry no manao fotoana. Fa feno hatrany tokotany FJKM, feno any ambony de feno hatrany tokotany. De presque ny mpitory teny zay hitantsika amin'izao fotoana izao zany ny fiangonana Zandriny a, de nivoaka tamin'ireo fanompoana telo reo. De izy ireo nefany a nanao erreur, tsy haiko mihitsy le izy hoe Andriamanitra ve mipermettre sa inona zavatra mitranga, fa nanao erreur mitovy ry zareo reo tamin'ny taona 2000. De rehefa nanao erreur mitovy ry zareo telo tamin'ny taona 2000, de ny zavatra nataon'izy telo tsy mifampiera, tsy mifampiteny, lasa nitsoaka tamin'ny Frantsa. De rehefa lasa nitsoaka tamin'ny Frantsa le mpitarika anankitelo, de matsiaro ny tenin'Andriamanitra zay milaza hoe ho asiako mpiandry de hiaka ny ondry. De niaka le ondry, de rehefa niaka am'izay le ondry de nisy profiteur am'izay nivoaka, de nisambotra n'ireny ondry niaka rehetrarehetra reny, de netiny tany amin'ny azy tany am'izay, de ny formateny ny sainy de nampidira ny programa zay mety aminy, de zay azony any avy any Afrika Atsimo sy avy any Angola sy avy any amin'ny tsy fantatro rehetrarehetra reo, Nigeria sy sisa, misy an'ireo malaza mizara ositra sy sisa reo. De lasa sainy tantara filazantsara teto. De miverina reo mpanompon'Andriamanitra reo a, ohatrany hoe 2000 zareo presque nanana olana, de 2006 teo zareo tafaverina moramora. Fa rehefa tafaverina izy tsy rétabli tsony fanompony mandraky tiany androany, tonga de izy telo mihitsy a, tsy rétabli tsony. Mitsipotsipona olona 20, 30, le olona par sentiment sisa hoe tany nanjononay, tany nazonay famonjeny, re sisany tonga. De lefa ina moa mahito milala tao sisany, mbola ao foana fa ny ambiny rehetra tsisy tafaverina fa efa miparitaka daholo. Za tena mahatsiaro mihitsy tao anatin'le izy hoe tena misy fotoana misaintsaina de misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao atombo fa tsy tafiditra tao anatin'io génération 2000 io no namonjena fa tany am'le mbola tena madio ny zavatra resahana. Na miresaka fitahina raha tena henonao hoe zany fitahina zany tsy misy arrière pensée zany. Zany fitahina zany tsy misy fikendrena zavatra manokana zany, fa tena hoe fitahina hoe tahin'Andriamanitra ianao, tonga de arak'izay. Raha zao ianao mitory an'izany hoe tahin'Andriamanitra ianao, fa ketrika be mihitsy ny ao ambadika zany hoe de te ohatran'izao, te makatsy de te zany ohatran'izao, de zao ny dika zany fitahina zany. Ho zay rehefa mizara hoe sotomina ohatran'ireny saosisy reny, mo anankiray fa sotomina mahita 5 mètres ny halavany. Zay ny tsy mahina tsy fantatro iny anisiana saosisy, lasa lava be mihitsy. De misaotra an'Andriamanitra ny am'izany. Fa izy io a, ohatrany hoe miditra crise zany le tontolo mpivavahana teo amin'ny vanim-potoana 2000. À la fois le izy sady miparitaka be, fa miparitaka any amin'ny tsizy nefa le izy. Mivelatra be fa mivelatra any amin'ny tsizy le lalana. De talohan'ny 2000 ihany koa, de isorako ny tompo faharoa, ny hira zay nitezan'ny tompo a, de tena hira tena arapana. Andriamanitra mandamina zavatra rehetrarehetra fa tany 1992 tany hoany neny nakany 93 izy nakany Afrika Atsimo. De tamin'ny 93 mbola madiodio Afrika Atsimo zany amin'ny tontolo arapana, de nahazo kasety be dia be zay izy. Misy praise and worship zay ao anatin'le izy. De tamin'ny netin'le izy de mbola tsy converti tamin'ny izy tonga de alefan'le izy, de mihaino fotsiny, samy mandeha fotsiny. Fa rehefa converti de nasesiko tsirairay reo kasety reo, lava misy 20 teo le izy de henoko. De za koa tia anglais, nanomboka ny tia anglais de manomboka azo koa zavatra resahany. De mihaino an'le izy de tena faly ny foko.
tena maheno karazan-javatra be dia be. We are a holy nation, firenena masintsika. Hitanao zany zavatra ambaran'le tononkira. Dia tafiditra amin'izay tsika tia amin'ny vanim-potoana 2010 sisa zao fotoana iainantsika izao. Miaino an'ilay karazan-kira mandeha amin'izao tena mangididy ny sofiko, tsy tiako. Maheno an'ilay izy ohatra zao miainga ilay izy Salamo 3:20 Jehovah mpiandry tsy hanan-java-mahory a. Dia any amin'ny faran'ilay izy tena hoe tsy tena haiko moa midika an'ilay amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny anglisy ilay izy ilay hoe your goodness is running after me. Manenjika ihany fahasoavanao tia dia za efa mitsoaka dia mbola enjehan'ilay fahasoavanao foana. Tsy amelany mihitsy raha tsy tratra. Tena vokisany an'ilay fahasoavana mihitsy. Dia miaino an'ilay izy dia mivingivina mihitsy ny loko hoe tsy izany mihitsy. Tena misaotra ny tompo fa manana rakitra tsara. Manana rakitra tsara na hira dia ireo ihany no mandeha boucle. Vitsy kely hira ray roa telo ny enoka hira taty aoriana 2010 2006 na le mpihira ary a miova ry zareo. Taloha zany mihaino Don Moen na Ron Kenolis sisa dia maheno ianao hoe zao ny zavatra toriny fa miditra vanim-potoana ray hafa mihitsy ny parole n'ireo olona ireo. Tena misy zavatra atao anatin'ity tontolo ity. Dia hiditra amin'izay tsika amin'ilay fizarana hoe za zany tena maheno anatin'ilay izy hoe malaza be zany amin'izao fotoana izao. Tsy hoe amin'izao fotoana izao moa zany fa efa elaela zany resaka hoe évangile de prospérité zany. Dia misy manao hoe ianareo évangile de pauvreté zany. Dia mihaino an'ilay izy aho anatin'ilay izy dia manana fomba fijery amin'izay Paul lazaina atao anatin'ity Korintiana 4:9 ty hoe inona atao hoe fananan-karena dia inona atao hoe fahantrana, inona atao hoe pauvreté dia inona atao hoe richesse. Rehefa ohatrany ahoana ianao no manan-karena, rehefa ohatrany ahoana ianao no manitra. Dia zao zavatra lazain'i Paul ao anatin'ilay izy hoe za io izy tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva. Zany hoe ny eto ivelanay, ny zavatra apetraka aminay, ny zioga hoentinay, ny zavatra hanindrinanay, ny zavatra atao anay rehetrarehetra, atao zay ampatonga anay malahelo. Atao zay ampatonga anay malahelo. Atao zay ampatonga anay mitomany. Enina dia toy ny vofanim-pona dia tsisy iaina ny fanahinay izy, tsisy tany iaina ny nofinay fa mahita faisana foana izahay. Zay le hoe voageja manodidina, zany le fampalahilovana. Nefa tsy tery, very hevitra izahay, nefa tsy mamoy fo. Iaran'izao karazan-javatra rehetrarehetra zao izahay ary fanampin'izany ny fiahinany amin'ny eglizin'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany ozy Paul dia zao kosa misy ny fahoriana izay miatra ety ivelany, fa zao kosa ny setriny ao anatin'ilay izy faly mandrakariva izahay. Amen. Zany hoe tsy miankina amin'ilay zavatra izay ataon'ny olona ety ivelany, tsy miankina amin'ilay zavatra izay avelan'ny tompo hitranga aminay aty ivelany, ny zavatra tsapanay kosa ao anaty. Anao ohatrany hoe tobasana glasy fa mbola matsiaro mafana foana, tobasana rano mangatsiaka fa tsy mangovotra, tenenana ratsy fa zavatra hafa foana, tsy mifandraika amin'ilay zavatra izay ataon'ny olona, ny zavatra izay iainan'i Paul. Fa ao anatin'izany ozy izy misy fifaliana foana ao anatinay. Jereny izahay tahaka ny malahelo nefa mampanakarena ny maro. Ina moa le malahelo io? Tamin'ny herintsika dia niresaka zavatra tahaka izao. Ina resantsika tamin'ny heriny aloha? Elaverina mihaino reto olona reto. Ny tenin'Andriamanitra tena anjaranao mihitsy, misy paranao, misy anjaranao. Misy anjaranao mihitsy ilay izy. Hitanao rehefa mahazo sakafo matsiro ianao ohatra dia mba priminao ilay izy asianao ambiny dia anjaranao no mampirina, dia anjaranao mitady azy rehefa avy eo mihinana azy indray. Fa raha priminao fotsiny lany voalavo any dia ohatr'izay ihany koa ny zavatra izay voarainao, anjaranao no mitady, anjaranao no mitahiry ilay izy, anjaranao no misainsaina. Ozy ny obolana hoe aza vela hiala eo masonao izy fa maninona raketo ao am-ponao. Romanina 8 resantsika tamin'ny farany.
Romana toko fahavalo resaka tsika tao anatiny zany hoe iza no asaraka anay amin'ny fitiavany Kristy. Fahoriana va? Sa fanenjehana? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka voasotra hoe nohony aminao namonona anay mandrakariva tahaka ny ondry vonoana fijery anay kanefa amin'izany rehetrarehetra zany manoatra no mipandresy isika. Zany hoe lay malahelo izay lazainy hiaran-javatra maro Paul, lay malahelo izay ambara ety ivelany dia mahantra izy. Mijery an Paul, raha mijery an Paul ny namany, zao ve sisan'ny efarany, zao sisan'ny efarany naman Paul metimety tsara daholy, mianjaika, manao ny fanaon'ny fariseo, mandeha dia motina tsara, miendrika tsara. Paul ohatrany tsy ampy sakafo zany. Efa hita mihitsy hoe efa 3 taona tsy nihinana fromazy. Ny dibera moa zany dia efa tsy fantatra tsony. Ny lozan'ny vola. Ozy izy Paul miresaka, zay tahaky ny malahelo fijerana ity ivelany. Zany hoe ny filazantsara ihany koa mitovy amin'izay, ary Jesosy ihany koa mitovy amin'izay. Ozy izy ny Isaia milaza hoe raha nijery azy isika izy dia tsy misy atsarantary anaritsika azy. Zay natao hoe Jesosy. Jesosy tsy bôgospe zany volombava tonga dia voaety tsara. Za tsy miteny aza karakaraina volombava anareo rahalahy. Fa Jesosy tsy zay aspect ivelany zay. Ny fananakarena ao amin'i Jesosy tsy zavatra hitanao ivelany tahak'izany. Ny filazantsara an Kristy tsy manambara zavatra tsara tarehy ivelany. Fa ny filazantsara an Kristy tahaka ny malahelo. Fa maninona lay filazantsara? Mampanakarena ny maro. Amen. Misy olona manakarena nge ivelany, fa maninona ao anaty? Mantra. Zay atao tsisy an'i Kristy. Misy mpivavaka mandeha ny asa, mandeha ny zavatra rehetrarehetra, mandeha ty, mandeha roa. Mampatsiaro ny teny Jesosyamilaza mikasika fariseo, nareo fariseo tahaka ny fasana lalitra fotsy. Maninona ety ivelany? Fotsy. Fa ny ao anatiny rombaka sy feno taolany maty. Zay ty zao tontolo zao ty rahalasana bafy. Zay zao tontolo zao, zay ny fananakarena izay arantirantiny zao tontolo zao, atratran'izay aloko zao tontolo zao, zay ny fivavahana. Dia lasa mipropose ihany koa filazantsara ny fananakarena hita maso sy azo tsapaitanana ivelany. Zao tontolo zao fasana milalotra fotsy, ny ivelany fotsy, ny ao anatin'ny fentaolany maty, dia tahak'izay ihany koa filazantsara proposen'ny olona. Satria maninona? Ny olona rehetrarehetra miazakazaka ho any amin'izany. Zany iny ataon'ny olona amin'izao fotoan'izao e. Tsisy olona tsy miazakazaka ho amin'ny arena, tsisy olona tsy miazakazaka ho amin'ny voninahitra, tsisy olona tsy miazakazaka ho amin'ny vola. Nefa zany zavatra zany tsy mahomby akory. Nefa zany zavatra zany tsy mitondra ninina akory. Za nisy mpanaraka nireo olona mpanan-karena reo. Malina zavatra resahana izy ireo. Dia nisy anankiray izay milliardaire sinoa, izy ny numéro 1 ny Chine. Jack Ma ny anarany. Dia izy rehefa miresaka mampianatra be izy aloha. Zao no tokony fiainanao amin'izao taona ohatran'izao ianao a. Aza manangana entreprise fandana miasa ny aman'olona aloha. Dia mahita tsara ny zavatra fandehany ao ianao a. Mangala Montoro a. Dia zao. Fa ny farany amin'izay Jack Ma no mitantara an'izao zavatra zao. Zaho izy tena henoko hoe zaho sy manana regret be dia be amin'ny fiainako. Zany hoe manana nenina be dia be amin'ny fiainako. Olona milliardaire, olona efa tsy manisa vola intsony fa izy manan-karena indrindra ny Chine. Fa zaho sy manana regret be dia be. Amin'izao taonako zao, tsy haiko na raiky amin'ny 50 taona izy nafiry. Be dia be zavatra tsy fitako dia ny vokany ozy izy tena mitondra fahaisana ny ankohonako, mitondra fahaisana ny tokantranoko. Noho ny amin'ilay miazakazaka tamin'ny fahombiazana, miazakazaka tamin'ny vola, miazakazaka tamin'ny arena. Dia jerenao fa zany lalana tsy mahomby zany, tsy mahomby eky zany. Ianao manana ny ilainao, dia tsisy tsirony aminao anie io. Ao anaty tômôbilina atsasakadiny ianao, mitangina tômôbilina atsasakadiny ianao, valeurana tômôbilina tanginanao mety 15 milliards. Fa atsasakadiny hipetrahanao ao. Mody ianao avy eo mahita ny zanakao foka rongony.
tonga dia voafafa ao anatin'ny sainao le tsiron'le nitangenanao le tomobile toute option siège massan be lehibe ny olona tsy mahalala koa re ina nydia za maçon za fa maçon fatany ny anao ny tomobile anao misy manao massage eo ambony seza fa inona ny tsirony zany dia iny ihany koa ny kopien'ny fivavahana dia milazainy amin'izay fa Jesosy afaka manome anao anio tsy filazantsarany Jesosy filazantsarany Jesosy tahaka ny malahelo fa mampanankarena ny maro tahaka ny mampalahelo ety ivelany fa ny ao anatin'ny faly ampalahelovina mandrakariva fa ao anaty fala mandrakariva zany atao hoe évangile de richesse mampanankarena amin'ny fotoana ianao mandray ny filazantsarany Jesosy Kristy dia hoeninao ny arena ao anatinao ao ny vola karamanao mety tsy miova ny fidiram-bolanao mety tsy miova ny zanakao mety tsy miova ny asanao mety tsy miova ny lalanao mety tsy miova moyen de communication moyen de transportnao mety tsy miova telefonanao mety tsy miova fa ny ao anatinao miova satria tafiditra ao anatin'ny fiainanao ilay filazantsara mampanankarena zany zavatra tokony ho azontsika zany zavatra tokony henontsika ao anatsika fa Zakaiosy tena heno mihitsy ny zany zavatra ny raha misy olona manankarena Zakaiosy tena anisany Zakaiosy tsy mpamorietra fotsiny fa lehibe ny mpamorietra zany hoe le tsy ambany fahefan'ny Zakaiosy mitsipitsipina kely madinidinika fa Zakaiosy no mandray ny vetiny rehetrarehetra raha ohatra ka eny amin'ny port dia misy natao hoe receveur en douane iny ny mandray fa le contrôleur sy le agence sisa rehetrarehetra reny mba mametra kely fa rehefa iresaka amin'ny tena tompona andraikitra ianao tsy mametra kely zany mihitsy mandeha fa million maro rakaraka ny valeur ny entanao tonga dia négociation tsy négociation zao zavatra tsisy resaka ambanimbany zany ao Zakaiosy tena zany fa inona ny zavatra nitranga rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy Zakaiosy le azonao mihitsy zany le izy hoe inverse mifamadika le amin'izao tontolo zao miparaître tahaka ny manankarena zany aversika le sistisy tahaka ny ampalahelovina mandrakariva tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva ny an'izao tontolo zao ndray tahaka ny faly nefa maninona malahelo mandrakariva ny Paoly zay manaraka tahaka ny malahelo nefa mampanankarena amin'ny maro ny an'izao tontolo zao ndray ahoana tahaka manankarena nefa malahelo ao anaty tahaka ny tsy manana na dia kely akory ary nefa manana ny zavatra rehetra ny an'izao tontolo zao ahoana indray tahaka ny manana ny zavatra rehetra nefa tsy manana na dia kely akory ary azonao lefa andeha an'le resaka zao filazantsara zaraina aminao zao filazantsara fananankarena zao dia za izara aminao amin'izay mity androandroany ity hoe rehefa nomenanao filazantsara ny mpanankarena dia manaova tahaka ny mpanankarena miaina fiainana mpanankarena miaina fiainana mpanankarena taloha zay nampianarina tamin'ny vao niditra tany amin'ny fiangonana sampotsampona reny dia tsaroko tsara mihitsy ny afatra tamin'izay fotoan'izay ianao raha te hanana frigo tana vidy palety tonga dia asivy plasiny eo atao voatriny efa eo mihitsy izy dikan'izay zany tsy azonao dinganina ntsony le placen'le frigo mandeha anao zany dia tsy maintsy iodina anao mbola tsisy ninina eo alova frigo ny zay fanaovana anazy raha dia azo fiara ianao tonga dia mipetraha ambony salon dia efa ahodikodino ny volant dia ho aisytsika rak'izy petra tsara aloha kalma fotsiny manao fiainana mpanankarena dia izy le pasteur rehefa avoaka tobile za fa haiko voana amin'le Mercedes ingainy ohatr'izao ny tongotra
to dia manao demi-cercle loatra zay rehefa mivoaka. Raha voaka dia zay vao ianao mantsy tonga dia any fotsiny. Fa rehefa Mercedes hafa mihitsy ny fivoahana. Zay rehefa fiainana mpanan-karena tonga dia ataonao le izy. Tonga ianao dia na fiakanjonao araza manao komosomosy zany. Raha tsy manam-bola aza vidy voatabia 200 eo tanàna. Mandehana 3 kilometatra fa manjary hitan'ny olona tsy fahombiazanao 3 kilometatra. Any vidy voatabia 200. Za manao skobido tapaka izany mihitsy. Manao an'ilay fitondran-tenana mpanan-karena. Zay mieritreritra ao anatin'ilay izy hoe zay zany no fatakarany dia zay zavatra tiany ihany koa tanteraka. Fa za tezara ao anatin'ilay izy hoe misy sary ohatran'izao ihany koa rehefa manan-karena ny olona. Hitanao rehefa mandeha mariazy ohatra. Dia amin'ny mariazy misy an'ilay buffet reny. Eo daholo ilay sakafo rehetrarehetra. Dia rehefa mandeha io buffet io no tena ahitana ny d'origine amin'ny malagasy. Fa voaraikitra ny top ao ary. Vao miteny fotsiny ilay mpitarika fotoana kadia tsy andro mihitsy amin'io izay nanovan'ny pastera ny amenina. Raha vao lavalava vavaky pastera mihitsy mitatitra mihitsy vavaky pasy. Vita ny amenina kadia asaina itsika rehetra izy mivady ny andeha voalohany. Avy eo afaka mandrositsika ho ato amin'ny sakafo. Fa raikitra amin'izay tsisy mihazakazaka eo fa manao dimaika daholo. Hoainina be mantsy raha vao mihazakazaka fa tonga dia ilay lavadingana be. Milahatra. Eo amin'izay ilay sakafo rehetrarehetra. Rehefa eo sakafo misy crudité eo, misy sisa le maitsomaitso mavomavo orange tsisy miraharaha reny. Zavatra ho assuré fa anjavona vetivety eo dia crevette, tsatsiou, charcuterie, cochon de lait, manjavony reny. Raha vao taraikiraiky eo ianao manjavony reny. Tonga dia any daholo. Rehefa mandeha mariazy ianao zany dia vatazanao le zay eo izy eo. Fa mpanan-karena rehefa mandeha mariazy ny olona mihetsika daholo izy eo tsy fotsiny. Jery fotsiny izy. Tonga amin'izay izy rehefa avy eo izy tsy na tsy mampanina azy tsy raha izy charcuterie sinanao any. Fa ny aza zavatra ilainy maka karoty anankefatra izy. Raha fitsalady singany ray. Sy ny ovy kely. Le vilia amin'io sady efa zay mbola atsasaky le vilia any ny feno. Ny andra malagasy efa misavovona ohatran'izay. Mbola verina fandroany dia anontaniana nga tsy hisy trony. Lasaiza le anina teo. Fa nga izy ty tsy buffet izy ty ramose fa efa tsy fotoana ny kazay mbola te hinana. Efa hiditra amin'ny résistance tsika zao. Mpanan-karena tsy manao azy zany. Jereny eo fotsiny ilay sakafo dia alainy kely vitsivitsy eo fotsiny. Nen'ny olona tsotra fotsiny amin'izao ihany koa raikitra ny fisotroana zava-pisotro. Fa eo aloha raha vao misy toka luxe mivoaboaka eo, misy manafina. Misy efa vonona amin'izany mihitsy. Ny jus amin'io tonga dia any rogologologologologologolo feno hipoka io vera io. Mpanan-karena tsy manao an'izay. Ny azo viva ny ararany. Viva kely ohatran'izay. Sotroiny iny dia. Mandrapatapitra io fotoana io viva ray vera ny laniny io raha be indrindra. Tsy taitra izy ny amin'ny zavatra izay. Mahataitra ny olona. Dia azonao le afatra. Tsy taitra izy ny amin'ny zavatra izay mahataitra ny olona. Tsy taitra izy retsy le sarambabem-bahoaka, retsy le olona mba tsy tenenantsika hoe pauvreté. Retsy mihazakazaka amin'izay tsy fihinany sy sisa rehetrarehetra. Fa le mpanan-karena tsy mihotsina amin'izany zavatra. Rehefa natao mpanan-karena isika. Ampaherezo kely aloha le namanao mpanan-karena ianao. Amen. Tsy miankina volanao, tsy miankina amin'ny kiraronao, mpanan-karena ianao. Rehefa natao mpanan-karena isika. Hoy ny Jesosy oatra masina milaza hoe sitrak'Andriamanitra ho antsika zavatra rehetra momba fiainany. Mba mitoe-panaraka an'Andriamanitra. Rehefa natao mpanan-karena isika. Aza mihazakazaka amin'izay mampiazakazaka an'izao tontolo.
aza miolomay am'izay mampiolomay azao tontolo zao. Ny olona misy opportunité misokatra dia hiedivana am'izao nge raha lasena bavy tena navady ary hiedivany, tena nampiravavy ary tena samy ranga daholo ny antenina, samy tsy te ho taraikiko. Tena tsy fantatro nareo fa zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina zany hoe mpiravavy fa tsy ho fampiteny. Sao dia zany mamorona tsy ho fampiresaka satria maninona vadiny zokony kilalaon'ny tsy fantatro. Dia ny saraka vokatra zany zavatra zany. Par intérêt amin'izao fotoana izao ny olombelona, fa be dia be ny mpianakavy fampitory. Za fa nisy olona nanatona ako tahaka izany mihitsy dia nangata bavaka hoe hoeto am-bavaka fa giazy mamanay ny lova. Tena ozy ako sambana maly hoe tsy hitondra am-bavaka an'izany aho. Tsy izany mihitsy nitondrako am-bavaka. Zany ny zavatra iainantsika ankehitriny. Rehefa raikitra nge buffet io tsisy rahavavy sinina zany fa samy manao zay ho afany eo daholo. Ireo mbola tabatra fampiresaka fa eto aloha chacun pour soi, Dieu pour tous. Samy manangona zay voangony. Dia tahaka izany mihitsy ny fiainana eo amin'izao tontolo izao. Ary zay le atao hoe pauvreté. Miazakazaka manangona, miazakazaka manangona, miazakazaka miady varotra. Ny olona rehefa mantra dia mahita opportunité foana ny amin'ny zavatra rehetra, mahita fanararotana foana ny amin'ny zavatra rehetra, ararotina daholo. Zany natao hoe toe-tsaina olona mahantra, zany natao hoe toe-panan'olona mahantra. Ary ny evangelina izay iainantsika ankehitriny dia fen'olona mahantra tahaka izany, izay profiteur, mpanararotra. Tavina daholo moyen rehetrarehetra, atoriana indray ny rano Jesosy, lasa inona ny rano Jesosy? Lasa fitaovana iarovana ny fananana. Zany natao hoe asan'ny rano Jesosy, zany natao hoe profiteur, mpanararotra zany. Ny tenin'ny Petera hoe tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy ny vola fotsiny eny ny vidanana anareo tamin'ny entiny razany, fa ino? Rasoan'ny Kristy. Fa ny rasoan'ny Kristy navadiky ny olona ho lasa zavatra fanararotana, ho lasa zavatra fiarovana ny tômôbilany, fiarovana ny tranony, fiarovana ny fananany. Miazakazaka ny olona profiteur, manararotra ny zavatra rehetrarehetra izay azony tombony rehetra. Atao anatin'ity baiboly ity feno verset azona tombony be dia be, ararotina daholo. Zay le miazakazaka amin'ny buffeteur alasena bavy. Za tsy mila miady varotra ny amin'izany fiarovana zany, fa Kristy no miazona ny fiainako. Za le mpanan-karena tsy taitra, mihinana karoty fotsiny ary rehefa avy eo, mihina salady a. Tandremo sao teneninao rehefa hitanao mihina charcuterie sao dia tsy mahazo afatra ianao. Hoe ary pastera milaza hoe tsy mihinana nefa hoe karoty inona koriny eo. Fa za te hizara aminao n'ity androandroany ity hoe aoka tsy hainao le karazana olona te hiprofity an'i Kristy fotsiny. Fa ianao dia mahazo ny zavatra rehetra. Na tsy hanonona verset biblika singa ny ray ary ianao voaro ianao eny am-pandehanany, any atao hoe mpanan-karena. Na tsy hanonona verset biblika singa ny ray ary ianao tsy maintsy mahazo sakafo ianao. Izy no miay ianao. Ozy izy ny teniny amin'ny boky Matteo 4:4 dia tsy mangatakarena-reo. Fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Mipetraha eo amin'izay toeran'ny mpanan-karena zay. Zanaka mpanan-karena isika. Tsy miprofity nininitsika, tsy miazakazaka na inana iny. Velao zao tontolo zao hiprofity an'izany. Za tena te hizara amintsika amin'ity androandroany ity, ianao za miady vintana amin'izao tontolo zao zany. Ianao za miady plasy amin'izao tontolo zao. Izy mety mila 19, ianao nanao ny asa tsara, lazay fa izy nanao azy. Resaka profiteur ohatran'izay fa mahatsiaro mpiara-mianatra amiko taloha zay zany tena enjana, tena tsy takatra saiko fa mezako fotsiny mongara iny noho ny avy eo ivoaka 5e année zay. Dia ivoaka 5e année zay dia nanao examen. Rehefa vita ny examen dia nivoaka ny valiny. Dia ina valin'ilay izy, le namako io no voalohany tao anatin'ilay izy.
rehefa hiditra iasa izy anao stage amin'izay dia nisy ankizy anankidimy tafaraka tao anatin'ilay izy dia ina zavatra nyteneniny voalohany tamin'ilay mpampiasa za ozy majeur de promotion nefa ingarainy indre mandeha hatrizay nierahana nianatra ny voalohany iny farany iny fa le anankiray miaraka aminy eo 10 lahy izy zany le anankiray voalohany foana nanomboka zay 2e année mba tonga 5e année fa iny tsy nyteniny iny tsy nilaza tamin'le mpampiasa zany za nandritry fotoana rehetra nianaranay 3 taona za foana ny voalohany fa izy indre mandeha tamin'le farany indrindra iny izy mba voalohany fa izy nitsofoka tonga dia lasa izy ny chef lery zalahy efatra ambiny zany ozy enjany nga tena enjany nga tonga dia teny eo dia lasa izy ny lasa tafiditra chef lasa tafatsofoka tao anatin'le izy satria tena mahay manararoatra izy zany zao tena hoe koko tsara fa za sy anao tena za tena te hizara amintsika hoe avelao ny olona hisosoka eo alohantsika ianao no mety tena niasa mafy tamin'le projet ianao no mety tena nanao zavatra fa misy olona misosoka eo anoloanao anatin'ny baiboly ohatra misy azay sosoka zay ay le izy moa ny anaran'ity izy le 7 taona le 7 taona le narary izy miandro eo hietsehan'ny rano fa vao mihetsika ny rano tonga dia misy misosoka eo anoloana hatrizay eto aho izy nanontaniany Jesosy te ho sitrana va ianao ny valiteny tsy enina tsy fa atran'izay teto foana ozy izy teto foana fa isak'se mba mihetsika le rano ka fahazoka le rano mihetsika zany olona ray ihany ny sitraniny fa tsy olona be dia be na hoe mety manasitrana izy mandritra ny 10 segondra na 30 segondra fotsiny dia tsy manana an'le fotoana hijoboana le malemina ndritra ny 7 taona isakan'izay mba te hiditra ozy izy nisy olona misosoka eo anoloko fantatry Jesosy tsara le tantarana dia tsy tantaraina tonga amin'izay Jesosy nanasitra anazy mitateraka fa ozy izy le raha namana iny no nasitranin Jesosy hoe tena tsy nampaninina mihitsy sosoan'ny olona fa raha tsy sosoan'ny olona tsy mba tafahoana tamin'ity Jesosy dia za koa te hizara aminao mity androandroany ity aza taitra ny afisosoan'ny olona zany aveloan'ny olona hiprofity amen aveloan'ny olona hiprofity manaova toetra amin'ny mpanankarena velao izy azakazaka tsikitsiky fotsiny ianao azy lany daholo ny fromage dia maninona any an-trano feno misy karazany 5 any an-trano misy camembert misy babybel misy zay ihany ny fantatro velao izy hoany lany daholo le ohatran'izao lany daholo le vatsy lany daholo le zaroa zany io zao tontolo zao io zany ny olona mahantra profiteur manararoatra ny karazan-javatra rehetra sy ny opportunité rehetrarehetra fa za zanak'Andriamanitra izay natao mpanan-karena noho ny amin'i Jesosy zao iny ambaran'ny Korinthiana 2 io ihany 5:7 fa izao izy hevery ny alebiazan'ny fahasoavan'i Jesosy fa na dia manan-karena azy izy dia maninona mozy izy tonga mahantra izy noho ny aminareo mba ampanan-karena rareo ny alahirina sasy ianao no mena filazantsara mampanan-karena mpanan-karena intsika mpanan-karena fifaliantsika mpanan-karena intsika mpanan-karena fiadanantsika mpanan-karena intsika mpanan-karena zava-pana rehetra isika toe-panaraka an'Andriamanitra zany ny tokony olo-maizantsika zany ny tokony mafaly atsika zany ny tokony hisorantsika an'Andriamanitra azavariana manao vavaka mahantra mandrakariva ina vavaka mahantra mangataka foan'Andriamanitra le zahoako hoe le dossier ako Jesosy le nationalité Jesosy amaray zay vady vao mafampiresaka hoe ny olona tena mahavita zavatra mihitsy amin'io resaka nationalité fa be dia be ny olona efa miteraka manambady miteraka roa manao fikafika izy menakavy ary evereo fa tsy fantatry ny ambasady io fikafika an'io fa hain'ireo tsy enjery daholo fikafika ny gasy rehetrarehetra io izy tsy miteny fotsiny fa fatany daholo vao mouvement jere fotsiny le dossier mampime mandeha any ny ray mahazo lalana ny ray zany dia mandeha makany dia miandry zay atonga le ambiny eto fotsiny karakaraina atao zay atonga dia misy tena misaraka mihitsy misy rempianakaviana any 3 taona
Zavady amanjana no mijanona ty. Dia hoy izay fampiresaka hoe tena ratsiana dia mafy tahaka ny ahoana tsy alova hoe miainana fiainana atao hoe mafy ngano fiainanao mafy noho n'ireo akatra misy olona any ambany tetezana sy any ambany tunnel reo. Dia resaka confort no afoizanao ny zanaka ao aty an-tanindrazana tonga zany dia fisainan'olombelona tsotra be tsy asiana Jesosy. Fa za aloha tsy hanao an'izany zavatra zany. Hoe za te azo confort na hoe zay mba tena te hitsinjo no avy na tsy fantatro zany ny imagination-ny olona. Dia lasa miprofity an'izany zavatra zany. Za milaza anao fa na tsy ho any mandrakizay ary ianao. Azon'Andriamanitra atao tsara manome fifaliana anao atao anaty fonao eto Madagasikara ihany. Zao tontolo zao mepodika merava io tsy miankina amin'izay hitondra eo ny fiainantsika. Izay lany eo lany aza miketrona. Amen. Sao dia voaka valim-pifitiandriamanitra. Zany atao hoe attitude n'olo-manitra. Baikony ny zava-misy rehetrarehetra. Baikony ny zava-misy rehetra. Fa ny mpanankarena tsy baikony zany zavatra. Izay mitrango eo tsy manamina izay. Mandeha foana ny fiainana. Dia takizay tsika ary zanak'Andriamanitra malala isany. Efa nataony manan-karena tsika aza miazakazaka amin'ny zavatra hafa tsony re. Amen. Efa natao mpanankarena ianao nge raha voavariana amin'ny harena zao tontolo zao dia vadika le etaly ny tenentsika teo. Tahaka ny manana ny zavatra rehetra nefa tsy manana na inona na inona. Tahaka ny faly nefa malahelo any anaty na mpalahelovina any anaty. Zany ny zavatra hitranga ao anaty fiainanao. Ny aloha mety amiko tsara ny fiainako. Za misaotra ny tompo foana ny amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiainako. Misaotra tsy manana nofinofo ninina mihitsy aho. Za tsy manana nofo ninina za mihitsy tsy isy tadidiko aby izay nofoko isaky ny alina ny andro. Fa mety amiko izay omen'ny tompo andro any. Roany alarobia mety amiko izao ty alarobia androany ity. Sakafo hohaniko rehefa avy eo mety amiko na dia mbola tsy fantatro ary. Tsisy nofinofy hafa mihitsy hoe niamba tiako ohatrao. Za nge mpanan-karena. Je suis riche. Fortement riche. Mpanan-karembe zao lehilahy zao tsy mila tantarainao an'izany évangile de prospérité hitsiritra an'izany. Tsisy olombelona eto ambonin'ny tany tsiritiko zany. Tena en toute franchise zany. Reo pastera rehetra reo za tompoko tsy mitsiritra mory olona coliseum zany. Ataovy izay anao rehetra. Fa tsy mampitsiriritra azy zany. Tsy mampitsiriritra azy zany na inona. Za tsy mitsiritra tobilin'izanizy zany. Tsy mitsiritra moto an'izaniza. Mety amiko tsara fiainako ankehitriny sy ny rapitso izay omeny ny tompo. Satria za mpanan-karena. Sotro viva fotsiny ako. Mina karoty aty, mina salady aty. Taovy izay mety, taovy. Za fa nomeny ny zavatra rehetra. Amen. Izay mpanan-karena rehetra ndao hitsangana hiaraka amiko. Mba hivavaka dia hisaotra ny tompo dia ndao hilaza aminy hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fananan-karena nomenao. Rehefa nomenanao ny harena dia ny anjaranao sisa dia mitahiry an'io harena io. Manome valeur an'io, manome tombam-bidy an'io. Mametraka tombam-bidy an'io harena izay nomenanao io. Dia tsy inona fa ny fahasoavany ara-panahy rehetra, ny famonjenanao, ny firesahany aminao, ny fananganany ianao, ny fitantanany ianao. Hotsika hatramin'ny voalohany ny fitrotrona ohatra ny fony mbola tsy ary akory. Hatrany am-boky ianao dia efa nitrotrona. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.